ny tena fiainan-dra malagasy. Tena mbola ao anatin'ny fahazazana tanteraka tokoa i Angélika satria dia vao 13 taona monja izy nefa efa mieritreritra sahady no aviny. Izy indray no arahintsika eto amin'ny tena fiainan-dra malagasy. Ny anarako Rabenumanana Fitahina Angélika, 13 ans, dia mipetraka aty Mahamasina, mianatra any amin'ny CI. Projetko mikarakara dia manamboatra akanjo. Na dia mbola zaza ary Angélika dia hita fa efa tena miketriketrika sahady izy. Nitadiko amin'ilay akoho dia mba hangalana ny atody, dia ny atody naveo avadika poudre. Afaka reny no varotako dia afaka manamboatra produit be dia be amin'ireny koa. Dia le akanjo mba hanampy ny olona hivaloriseany akanjo satria iny mampiseho ny identitéany. Tena mazoto izy mikarakara ireo fiompiana kely izay ataony ary tsy mba miaingitraingitra mihitsy fa tena manao izany ampitiavana tokoa. Karakarako mba be sakafony sy ranony dia manadio ny tranony, izay. Na eo ary izany dia tsy mba hanjavatra ny fianarana fa tena hainy Angélika ny mandamina ny fotoanany sady mianatra no miopy no manao sary. Fara mihinana izany ny akoho ny akoho isaka maraina alohany mandeha mianatra karakaraina dia hariva avy tonga dia aveo mianatra dia le manao sary rehefa le ohatra hoe rapitsy tsy mianatra iny no ataoko dia amin'iny no izay zavatra tsaika aforoky tanomboka tamy lundi jusqu'à vendredi izay no ataoko. Tsy tahaka ny ankizy rehetra fa tena hafakely ny tanjon'i Angélika eo amin'ny fiainana. Maniry ny olona asa filoham-pirenena mantsy hono izy any aorinany. Rehefa mbola kely dia efa nanao ilay izy satria tamin'iza 9 ans nanana tanjona hoe hanao filoham-pirenena dia aveo za nieritreritra hoe aleo aloha manambola dia za tsy te hiasa aman'olona dia mitady projet zany hoe inona izao mety mbola afaka ataoko sy zavatra ilain'olona. Dia izay mahatonga nanao kely dia nanamboatra ilay izy. Amin'izay rehefa lehibe dia tonga afaka milatsaka filoham-pirenena. Ny gouté omeny reniny azo no nangoniny Angélika tsikelikely ka izay kely voangona no nividianany akoho. Nanangom-bola dia aveo nanako mbola tsikelikely izany dia aveo dia hividy akoho dia mividy akoho. Tahaka ny ankizy rehetra dia manana namany Angélika ary tena milalao tokoa izy ireo rehefa tafaraka fa rehefa ato an-trano kosa dia hafa mihitsy ny zavatra ataoko izy. Manana namana fa rehefa miaraka amin'izareo dia ohatra hoe milalao mihitsy fa tsy dia miresaka izany loatra amin'izareo. Rehefa aty an-trano dia efa zavatra ataoko ohatra hoe manao mikarakara akoho aloha dia manao devoir, manao sary amin'ilay manao akanjo, amin'ilay manamboatra akanjo dia mila manao sary, dia izay no ataoko. Manana tanjona hoy Angélika na dia mbola zaza ary ny ray aman-dreny kosa tokony mba hanampy ireo zanany hanatanteraka ny tanjony. Torevako ny ankizy
manana nareo tanjona tsara dia ry ray aman-dreny ampio zanakareo anatanteraka ny tanjony. Merci. Ny tena fiainan-dra malagasy.